natsoana ny ministera natsoana ny presida faratampony amany olany jirama fa aisina re resaky ny mola sy ny marenina nandritra an'izay herinandro zay ka noho izany de zao tsy ho amela atsika andraminy farany fa tsy maintsy foanana statut vao mialeto isika mpiasa aza asina projet petatoko atao amin'ny jirama raha ohatra ka tena iredrese anty société ty tsika zay akeny mamotika anty jirama ty e tenin'ny olona tsy technicien tenin'ny mpanao politique tenin'ny olona pisolelaka mitady tombotsoa de asaina tanterahany jirama zany no asaina tanterahany mpiasa ny jirama la ivelitra teknika tsy voatsy jirama zany de fa mitaky hoe amboary itsy natsaka avy any 70 tonnes mino aina reo fa raha tatao amin'ny jirama no nanao an'iny projet iny a efa niodina ny 105 mégawatt tantondoza ny firenena ary ioka atsapa izany ny vahoaka rehetrarehetra de anjaka ao anatin'ity jirama ty ny mpanao affaire tady lalana fa tsy maintsy hosakana ny mpiasa ny jirama e tsy niandrela na nimebeko midina avy hatrany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ora vitsy nanombohan'ny fitokonana manery ny mpiasa iverina amin'ny asany niarany ramatahora sy ny fampirorohona ihany koa ny mpiasa sasany tsy ampihemotra ny mpiasa nefa izany fanapan-kevitry ny ministra izany tsy iverina iasa izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahany manoloana ny filazana fa ny mpiasan'ny jirama no mahatonga ny fahatapahan-jiro mazava ny valinteny ny tambabe ny mpiasa fa ny fanjakana ny olana sy ny fototry ny olana tokony isy ny fampitsarana tsy tokony isy ny fampikatsona manao takalina ina ny jirama de ohatrany hoe hain'ny fitondram-panjakana no miresaka an'izany rehefa ao anatin'ny olana hoe grevy mpiasa fa rehefa andavanandro mamodika ny toekarena mamodika fiarina maro tena tsy ohatrany hoe mangena sy misitry belona ny akamaroan'ireo tompona andraikitra ara-panjakana tsesa tsy aritra iny fa ny zavatra mitranga zany hoe fahadisoana tena hoe lesoka any amin'ny sata ve no olana ao amin'ny jirama hoe lay sata teo aloha ve ny tsy mampandroso zany politika mpanjakana mikasika ny angovo no tokony adikefitra sy hoe sanatria mivava pokaty satria betsaka izay zavatra nylesana zay hoe 700 mégawatt ao anatin'ny 5 taona nylesana tamin'ny 724 a tena ndray taty aoriana hoe 100 mégawatt isa-taona hatramin'ny farany mandala zay na fa hoe mety 10 mégawatt no tratrarina ka zay inona moa fahadisoana avy amin'ny mpiasan'ny jirama na inona ny fahadisoan'ny sata ao anatin'ilay tsy fahombiazan'ny politika ny angovo izany no tompona ndraika tamin'ny hoe ny jirama tany aloha mba mety nanana ny milina mety mba afaka nampiody tena fa ankehitriny zany de hoe miankin-doha amina orinasa tsy miankina maro de maro de io irama ity hoe betsaka ny lavaka betsaka ny zavatra tsy mangarahara betsaka ny kolikoly ao anatin'ilay izy satria raha vao miresaka hoe fiarahana miombina toka amin'ny tsy miankina aloha zany de ny tsy miankina zany tsy maintsy hitady tombony de ireny irama ity ireny zany ohatra hoe betsaka ny fifanarahana efa resantsika foana moty ary nisy ministra teo aloha fa nilaza hoe misy mafy ihany ao anatin'ity resaka jirama ty ao anatin'ny fifanarahana hoe raha 520 mégawatt no voatsoratra ao anaty contrat 520 mégawatt no hoe ataon'ilay orinasa livraison fa ny vola aloha dia vola vidina 520 mégawatt ihany ka zay ilay sary mitranga amin'ny resaka hoe jirama zany amin'izao fotoana zao tsy mahaleo tena tsy mahavelo tena efa ohatrany hoe mitsanjara herinaratra sy manao maintenance sisa fa ny tena hoe mitantana amin'ny baolina zany de ny sehatra tsy miankina zay mamatsy ny herinaratra de reny rahana mahendreny ny rahana nahita ny fanambarana zany nataon'ny filoham-pirenena tapa-bolana laza sa 20 andro lasa zay 20 andro misy ny karazana famatsina herinaratra famatsina solika ohatra 720 camion ohatra nalefa de ny 20 camion manjavina de viava amin'ny mpiasany jirama ve no mety hoe tompona andraikitra amin'izany tompona antoka tamin'izany fa izy ny orinasa tsisy famohana zany miresaka amin'ny filoham-pirenena zany ohatra hoe tsy amelako ny zavatra tahaka an'ireny sy ny sisa fa mandraky ty ny andro any tsy nahentsika hoe izy ny tompona andraikitra niakatra pakina niakatra bianco na niditra ponja vonjy maika zavatra 20 camion zany tena
enjany mieritreritra n'izany hoe vitavita foana ohatrany hoe fampiaino aina eo a ka zay le izy hoe fahatsoana avy ampiasa ny jiramavy le izy a lesoka avy any amin'ilay hoe sa tamin'ny feny jiramavy sa nohon'ilay politika sy fitantanana ankapobeny izay ny fanjakana ny tompona andraikitra voalohany a mahorina asa-panjakana azy aloha no hoe antony a mahatonga ilay olana ankehitriny na hoana tany aloha ohatra zany hoe talohan'ny 2024 nisina fanonganam-panjakana nanana ambombava ny jirama 100 miliara ariary ankehitriny tsika tena hoe efa mandeha ny subvention 500 hatramin'ny 10 miliara ariary isa-taona dia mbola iarahana mahity io raha ohatra zany hoe nananganana tobia ariarinarana samihafa zany hoe mandeha amin'ny rano na tamin'ny masoandro tokony hoe efa navita zavatra betsaka ihany misy ary moa manampahaizana sasany miresaka hoe raha ny volana totana tamin'izany nananganana hoe topo famokarana mandeha amin'ny charbon mariny hoe mandoto tontolo ihany na fa misy vahaolana foana any amin'izany mety efa lamindamitsika tany anatin'ny fahamahana olana ka zay le sary mitrango ohatrany hoe misy inina alentika sy pitehana ve ilay jirama ahafahana hoe tena mividy azy amin'ny vidiny mora atao variboba ny endrim-pitantanana tsy eo ihany fa ny hoe orinasa-panjakana zany tatobato ohatrany tapitra amin'ny letika tapitra potika tapitra rava satria raha miresaka zany hoe io ny jirama efa karazany mialaina dia ny air Madagasikara efa ny rahantsika nahita hoe novonoana tao anatin'izao vidin-dranon'Andriamatoa Rajoelina zao novaina Madagasikara Airlines fa mandrakiteny androany bokatrosa arahana trosa arahana faty antoka hatramin'ny 70 tapitrisa dolara indray nefa lay teo aloha amin'ny vonoana noho ny hoe resaka trosa sy voalosany sisa zay napetraka teo ambany fitantanan'ny fitsarana ny farany moa dia namity tamikilao lay hoe fiaramanidina sisa tavela ampikambina brocataire tao zany lay endrim-pitantanana ankehitriny ka zay lay fanontaniana mipetraka hoe zao hoe lay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fahatsoana avy zany tena miteraka ny olana ankehitriny fa ny zavatra mitranga zany hoe fahampitehana ara-toekarena tsy tokony tsoforoana zay ain'ny fanjakana no miresaka hoe service essentiel ny resaka herinaratra rehefa misy olana resaka grevy mpiasa fa rehefa mifiainana andavanandro hoe matratra ora folo matratra ora folo na mihoatra an'izay ny délestage isan'andro mifandimidimby eo indroa intelo inefatra ohatrany hoe tsy taitra ny fitondram-panjakana ka zay lay sary mitranga hoe manahirana be ny amin'ilay ambara fa asam-bahoaka hay zany no mampiasa azy rehefa hoe misy karazana orooro sy tahotra politika ary hay no miresaka hoe andao ifampiresaka fa rehefa ny vahoaka no mizaka antseran'ny aina ohatran'ny tazatazamina fotsiny ao asiana faingo kely angamba dia toezantsika amin'ilay resaka fampisinana avy eo ela namoaka tatitra zany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana mikasika ilay hoe fitoliana no lay loza mahatsiravina tany Ambomalaza nisina fahapozinana zay tafakatra 20 no maty tao anatin'ny trangeny dia ny teo anivon'ny fahasalamana zany tamin'ny alalan'ny tale général ny tolotra ara-pahasalamana sy ny teo anivon'ny tribunaly ambara tonga voalohany eto Antananarivo tamin'ny alalan'ny Tony Papan'Olalana ambony no nanao ny tatitra mikasika an'izay fa ohatrany hoe tatitra somary manjavozavo tsy tonga volana satria ny manam-pahefana zany dia manetrikitrika sy maneho fa dia hoe fanapozinana tena nisy no nitranga tao anatin'ilay zava-nisy teny Ambomalaza ary vomarina zany tamin'ireo hoe singa zay nalaina tamin'ny vavonindreo marary sy reo hoe ampy-tsakafo tamin'izany fa dia hoe akora tsy fahita amin'ny vatan'olombelona zavatra mampidi-doza no tao anatin'izay fa ny nambara aloha fa hoe nisy sone avy amin'ny tompona andraikitra ambony laboratoire manokana na hoe laboratoire spécialisé zany amin'ny resaka hoe fahapozinana no nanasonian'izay fa tsy napotra moa le izy tsy nampahafantarina ofisialy hoe inona lay akora napozina tao anatin'ilay tranga
ary a tsy misy tatitra hoe zao zany ny antidote na ny hoe fanefitra ahafahana miatrika an'ilay fitsaboanan'ireo hoe namana zay mbola marary satria manodidina ny 13 ny hoe mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao a mbola ao anatin'ny fahasarotana 520 andro lasanga amin'izay nisy ilay fahapizinana de zay zany nyvaliny a sanatreany vava hoe inona moa ny tena hoe antony zany tsy amoanalizy lazaina fa hoe tsy ambaratelo ny fanadihadiana tsy amba misy hoe karazana tsy ambaratelo zany anatiny a kanefa raha hoe iaro ny aim-bahoaka ohatran'ny zava-dehibe any tokony afatara be sy ny maro azy na lay hoe taratasy ny endriky ny hoe ambara favalin'ny fitiliana ary tokony ho fantatry ny olom-pirenena ihany fa zay moa ny safidiny manam-pahefana de samy mbola manombatomba eny zany rehetra hoe mety ho inona lay pozina ny fanontaniana petraka ihany koa zany eo anatrany hoe fanitrikriana fa hoe fanapozinana ninina natao lay sarany tranga ary navara fa mbola misy hoe finday nalaina zany mba anaovana fanadihadiana mbola misy olona anaovana ampanatsoana anaovana famitorana de hoe raha fanapozinana ninina natao zany tetsambo malaza manahoana ny tany ambositra satria nisy ihany koa fahafatesan'olona misy 7-20 tamin'izay fotoan'izay a taorina kely ny tranga tany Ambomalaza iny ka inona nalefa tany la France ihany koa ve ny valin'ny fanadihadiana inona marina ny tena tranga satria tena miparitaka be ilay fahapizinana tsy teto Antananarivo ihany a tsy tany ambositra ihany fa tonga hatrany Toliara hatrany Antalata tany Toamasina ny tranga nisy tranga hoe indroa nisy ilay olona enina ninana godrogodro sokola de teoriana mbola nisy le olona ninana composé sy frite sa iny izy teo a de zay ilay sary mitranga hoe inona marina zany ny ao ambadika reny tranga rehetrarehetra reny raha saza zavatra mitovitovy a hoe ny tetsambotsitra sy ny tetsambo-malaza de hoe naray fanapozinana ninina natao a ny tary amin'ny ankilany hoe mbola tsy misy tatitra mazava moa fa raha ny hoe tombatombana de karazana intoxication alimentaire na fampizinana ara-tsakafo ka zay ilay zavatra mifamaofao sy somary mampametram-panontaniana ihany koa moa hoe tsonde sanatra amin'izay ohatran'ny andrasana le valon'ny fitiliana tsy tonga de efa tonga indray le valon'ny fitiliana de ohatran'ny zavatra manjavozavo tsy tonga volana ka sao sanatriny ny vava ladiny lela mba hoe fomba sy resaka entina anotikodinana saim-bahoaka indray eo anatrian'ny olana samihafa ny krizin'ny eo anivon'ny jirama sy ny hoe zavatra maro samihafa tsy voafehy ankehitriny ka zay ilay sary mitranga ilay fitantanana firenena zany a besaka re hoe tranga manjavozavo sy tena hita hoe mizotra makaiza marina sanatria ohatrany hoe mitantana firenena arakaraka ny zava-misy a de mamonomono afo a de manao kifetifety a de mizarazara mitety faritra satria ny gouvernement zany zao any Sainte Marie any de aoriana kely ohatrany mbola misy faritra fandehanana de ohatrohatr'izay foana lay sary mitranga Ie, anisany zavatra marina sy hita tokoa aloha zany zavatra zany hoe tsy misy valiteny marina avy amin'ny fitondram-panjakana hoe aiza sy aiza tokoa ny tatitra avy any ala Frantsa ohatran'izany ihany koa ny resaka nosy ravavy ny resaka fitakiana zao de ohatran'izay foana zany zavatra misy eto amin'ny firenena tsy misy tatitra mazava avy amin'ny mpitondra fa ohatran'ny zavatra ao anaty zavina foana no asehoan'ny vahoaka zavatra manzavizavy raha araka ilay filazana de hoe kopatanana ao anaty zavina manao tsy fakahitana ohatran'izany zavatra asehoan'ny fitondrana moa zany marinareo no naneho hevitra moa zany efa misy SMS vitsivitsy ihany tonga de makasika le jirama teo no nisy namana zao naneho hevitra tato hoe populisme nataon'ny Rajoelina tamin'ny 2010 eny natonga ny jirama hivarotra faty antoka marina zany fa nanomboka tamin'ny taona 7 tokoa ny fitondran'ny Rajoelina nefa nanao an'io asa fataony hatramin'izao io ary tsy mijanona mihitsy izy araka ny fandraisan'ny namana toky Rafalamanana teo ny fanapotihana ny Hermady io ndray zao ny jiramady anisan'ny victime marina ny SMS lazain'ny ity namana ity makasika an'izay zany lay sary mitranga mikasika ny fitantanana de tsika mametram-panontaniana zao ve lay ny fanarahana misy fanontaniana moa tany amin'ny 7-20 sy 2 arivo rehefa andeha ny fifidianana hoe mandry fahalemana ve ny tany tsy misy tsony ve ny delestazy mananasa ve ny tanora de nisy ihany koa lay hoe angovo sasena azavana sasena satria tamin'izany nisy an'ilay tetikasa hoe eritreritra sy vina fa de hoe hofoanana ny antenimerandolona
mba ahafahana mametraka hazavana ny farany moa zany hoe na ena nisany a fa hoe inona ny tena vokatra satria raha misy zany ohatra nylay tetibola siady izay hoe andibite a de ohatra ny nangataka takan'izany ihany koa reo ny anteny miarandoha olona tamin'izany fotoana hoe zay koa mba mety tetibola takan'io nefa nyresana zany tany aloha hoe mandany vola bidgetivore a aleo mba manao politika amin'ny fitsitsiana. De ankehitriny io iarahantsika mahita io zany ny sary mitranga mikasika an'ilay zava-misy tsy aritra moa zany resaka fitantanana betsaka ny lesoka sy betsaka sy ny olana eo anatrehan'izay zava-misy rehetra zay de asa hoe zao hoe mbola hotohizana 5 taona araka lay kabarylay solomavy-mahoaka ny fianaratsoa any amato ivrajoelona hoe zamedy eo santora mangataka anao vahoaka ny fianaratsoa irotsaka fanytelony betsaka fanontaniana eo anatrehan'ny eny hoe ny olona mpikambana anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna tsy malala fa de hoe tsy azon'ilay filoham-pirenena tao intsony ny mirotsaka raha ny fepetra voalazan'ny lalam-panorenana tsy aritra daholo ireny ampifandraisitsika amin'ilay zavatra mitranga ny momba ny fitantanana ny firenena ny olana ara-toekarenina sy ny sisa fa tonga avaty ministra raha ohatra hoe tena iresaka sy iadefitra mikasika ny jirama aza rehefa mandeha moa ny takan'ireny atsonany anaty ministera de mandeha ny fifandaminana maivamaivana sy ny sisaka zay amin'ny anarany mangarahara tokoa inona moa tsy anaovana kabary sy adefitra akalamanjana eo anatrehan'ny mpiasa afatarandrehetra hoe ahoana marina izy ity ho an'ny olom-pirenena de hoe inona ny tombontsoa raha mijanona amin'ny sata ankehitriny a inona ny tombontsoa raha ohatra hoe miova sata le jirama anahoana ny tolotra anahoana ny sarany a anahoana ny resaka hoe angovo amin'ny akapobeany satria eto a ny isan'ny hoe olana zany resahana foana hoe mandany vola be ny fividianana solika de miresaka ny fanjakana hoe 300 hatramin'ny 700 megawaty ny tetikasa ao anatin'ilay sata vaovao fa tsy voandroany tsy voamaly tsy voafaka maly ny lesana hoe anao angovo azo avoziny tsika fa mandraky tiany androany fampanantenana no mitosaka fa ny vokatra mbola hoe telestazy hatrany ka zay ny eo anifany jirama zany miresaka hoe tsy mahasakana ny fanarenana ny jirama na anao eolienne tsika na anao hydraulique tsika ny hoe resaka sata fa ny olana zareo zany de hoe makany amin'ny privatisation ny fanjakana ihany koa anatin'le izy hoe inona zany no hitranga satria na oelana vaingana tsy maintsy dinika ambolona tapatra mitsindry ihany koa avary amin'ny hoe mpamatsy vola taka ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena de mizora makany amin'ilay hoe tsy maintsy tsy afaka manao tohana ara-bola amin'ny itsononareo a mila hena io hita taratra hoe any amin'ny resaka fitangosana ara-ketra resaka jirama resaka solika de efa somary makany amin'izany ka zay isan'ny resana zany tany amin'ny 824 lay hoe tsy zanositsika na amin'ny 84 ary raha mbola iantehatra amin'ireo hoe mpamatsy vola mahazatra de nefa ankehitriny sary mitranga zany de ohatrany hoe lasa lay mpamatsy vola mahazatra no ialokalofana amin'ny karazany hoe fanapahan-kevitra izay miteraka adefitra miteraka mety hoe tsindry lehibe ara-toekarena mety miteraka tsindry ara-tsosialy fa raha ohatra hoe nisy ny fahaizana mitantana tena tsy tonga tamin'izao atsika tsy voatery hoe miatehatra mpamatsy vola mahazatra fa reza moa politika mivoaka miditra fitantanana tsy mahomby a de miodikodiny eo a fa rehefa tena jerena le vokatra de hoe na ny teti-bolam-panjakana na ny volam-panjakana na nanodionana ny firenena tsy maintsy iankinana amin'ireo mpamatsy vola sy sehatra samihafa de eto santsika miodikodiny eto a ohatrany hoe famatsim-bola fitserana maro samihafa no ianteherana ny dinana ny firenena fa lay fitondram-panjakana tsy tena navita hoe ny fanjakana moa zany tsy afaka tena hoe nde hanao tetikasany tsy miankana sy ny sisa fa zay le hoe mpanalalana mpanamora ny fiainam-bahoaka rehefa tsy mahomby nefa ny politika mpanjakana mikasika an'izay a tsy vitan'ny fanjakana samyrery io fa rehefa hoe korakora tsy mahomby a de iarahana mahita eo ny vokatra maro samihafa ary taratra ao a
sy iainana lay hoe tena krizy amin'ny endriny maro samihafa zay ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany satria io ny Jirama io ny Air Madagasikara nisy ny Sekraina ny orinasa samihafa tapitra amin'ny totongana ny fanjakana zany fa tsy miankana dia hoe lozirin'ny délestage lozirin'ny famolosana araketra na ny redressement fiscal dangosana ara-bola amin'ny lafiny maro samihafa tsy miaina tena hoe tsy miodana lay toekarena dia ny zavatra tokony hoe fanatsarana entana sy ny maro samihafa tsy hita taratra fa ny anatin'ny zavatra tsy mamokatra tsy miteraka harena ho an'ilay firenena no hiazakazahana dia iarahana mahita resantsika foana fa tsy manenina mampiasa an'izany ny kianja ny téléphérique afomanga ny sy ny sisa bus électrique moa asa hoe anahoana satria isan'ny azo resana ihany koa io ohatrany hoe mbola manjavozavo zany ny fomba ampiasana an'izy ireo dia hoe na isy orinasa na mpandraraha hividy azy hanao tolo-botsitra na isy hoe hanao karazana hoe vanta crédit zany hoe alotsy kelikely amina hoe raha misy mpandraraha zany amina tetika asa fitanterana dia izay no hanaovana azy ohatrany hoe fa tataka io ihany la saika atao tamin'ilay fampanantenana hoe hanafatra bus arivo izay manara-penitra rehefa nafahapana ny crise-ny hoe fiakaran'ny vidin-tsolika zay mbola tsy nisy teo amin'ny tantara amin'izay tany amin'ny jolay 2024 izy iny hoe 510 be izao isaky ny litatra ny fiakaran'ny vidin-tsolika raha ny akara teo zany le matoany rajoelona nisy an'ilay fampidinana ariary zato na mahery kely teo ny nedikevitra be tamin'ireo hoe mpandraraha ara-tsolika dia tena nilesana hoe tsy mbola nisy tahaka an'ity zavatra goavana teo amin'ny tantara fa nyrefitra le vidin-tsolika ave dia hoe 510 isaky ny litatra dia ny bisy manara-penitra ny lesan'ny fanjakana dia tsy tanteraka moa le izy ny resana tamin'izany hoe tsy nividy indray ireo mpandraraha amin'ny fitanterana dia asa hoe nailika tandray zany lay tsy fombiazana dia io misy androana farana moa zany asa fanomezana hoe izy io sa ahoana dia hoe ny tsy miankina no eritreretana zany fa hitantana sy andraraha amin'ilay sehatra ka asa hoe anahoana aleo tsara ny ve ny vidiny satria raha reto bisy reto lay ingeza be eo amin'ny 20 metatra rehefa somary jerena kely ny sarany manodididina ny 2.5 miliara ariary any hoany dia ny lay fohifohy eo amin'ny 7 metatra eo amin'ny 200 tapitrisa hatramin'ny 300 tapitrisa ariary eo ka asa hoe mpandraraha iza no hiasa sy atsehatra amin'izany zavatra zany aleony tsara ny hoe ny vidiny ao anatin'ny firy taona no ho tafaverina no masokarena raha hividy bisy lehibe maromaro anaovana asa fandraharahana eto Antananarivo ny resaka hoe foto-davitra asa mikasika indreny moa zany hoe aiza no sarzena ho fahanana ihany koa lay bus mbola mampametra-panontaniana hoe ny courant Jirama zay tabatabaka lava ve no anaovana an'ity sa isy ihany koa ny orinasa na mpandraraha nisehatra sy anangana an'ireny karazana hoe ohatrany hoe karazana borina zany ahafahana mamahana an'ireny fiara ireny tahaka ny hita any ivelany ka zany mbola zavatra manahirana sy mampametra-panontaniana daholo hoe eto amintsika ve dia tena hoe politika ny hoe manao zavatra vao mandinika fa tsy hoe mandinika vao manao zavatra fa ny fanjakana moa zany miresaka hoe fampandrosoana mbola tsy hita hatramin'izay mbola tsy natao samba no vao natao tsika anina vita an'ireny fa hoe tena raha-baolina kitra dia mamono makaiza marina lay tetika asa sy fomba fitantanana ny firenena hatrehan'izao hoe olana sy krizy ara-sosialy samihafa izao namana tery ia somary resana kely moa zany mahakasika an'le hoe fampanantenana isan-karazany ataon'ny filoha zao indray izao andeha ho any amin'ny tendrony avarabaratra indray ho any indray zany filoha dia inona indray zany zao fampanantenana inona indray ny tokony omena vahoaka any izay foana zany zavatra misy dia inona indray zavatra hotolorana ankoatra ny vatsitsinjo efa mahazatra moa zany ireo efa manomana misy antso aloha dia andao raisitsika aloha ty antso ty dia avy ato izany izay
tapaka miaraka lasa ny namatsika de inona indray zavatra ampanantenana vaoaka izay foana zany zavatra misy izay foana ny sary misy raha vao mandeha le mpitondra miaraka amin'ireo délégation be de be mandany volam-bahoaka ireo de misy zavatra ampanantenana sy lazaina foana tamin'ny taona 2014 zao tsika de hoe nisy an'le avion le Kazasy N235 le nomenany hoe tafika malagasy anaovana ny intervention rapide hoentin'ny tafika ampiasaina moa zany amin'ny filatsana elonaina de zao le izy nakaizy nalain'ny tompony le izy de eo indray zany misy olona nyresaka tamiko mantsy zany ahoana indray fandehan'ity roplanina vaovao izay anaovana wairawaira tamin'ny 20 jona ty sao de ohatran'le teo ihany ndraiky ty Leitel 410 ty hoe nanidina ny sidiny indray mandeha teo amin'ny lanitra mahamasina de vita aloha ny lana anazy de verina any amin'ny tompony indray nefa tao anatin'le avion Kazaa teo tena hoe nisy vola apahany efa voaloha de rehefa tsy navalin'ny tolotra moa zany ny fitondrana malagasy de nalain'ireo frantsay tompony roplanina moa zany de ny volantsika malagasy zany very ao anatin'izay de nefa mitondra zao milaza hoe telo be zao ny roplanina Leitel 410 ho avy eo de samy miandry aloha zany tsika hoe ahoana indray ny toyany tena ho an'ny tafika malagasy tokoa ve sa ho an'iza tonga de rahatsika ny antso manaraka amin'ny anaran'ny mangarahara lay tsika hoe sany njehana mpanely vaovao tsy marina tamin'ny resaka hoe Kazaa fiaramitana moa zany any tafika iny manely vaovao tsy marina sy ny sisa ary ny ministra tamin'izany dia niresaka zany hoe nalefa namboarina fotsiny le izy mba hifanaraka amin'ny fienitra sy ny sisa fa mandraky ty ny androany tsy niverina teto sary ny indroa mipika zay indray mipika nanaovana hetsika kely tamin'ny fitaterana entana tamin'ireny rivotozy ireny izy zay tsy haiko indrosa intelo nitaingenana lay sidina teny Mahamasina de zay tsy hitatsony hoe nakaiza nisy resaka vola sy trosa sy ny sisa moa hoe tsy voaloha de zany lay hoe fahambaraka de indray reariany ty manaraka ty de asa hoe anahoana indray no hiavarany tsika tsy sanatry hoe finiavarana kiana na hitsikera fa lay amin'ny anaran'ny mangarahara no tsy misy zany tao anatin'ireny de ohatr'izay la endrika fitantanana samihafa zay manahirana be ihany ao anatin'ilay izy ndao raisana ny antso manaraka de toizatsika ny tapaka ve tapaka lelenina